dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirazana izao. Dia hivavakintsika mialoha ny andraisantsika indray ny tenin'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra iray ao dia misaotra anao mandrakariva izahay satria Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao, ary tsy mamela anay hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana fa maniraka ny fanahinao masina mba hanazava saina anay, aizanay mamantatra ny lala marina izay soritanao. Tsy takona venona aminao ny zavatra mitranga aminay isan'andro isan'andro, fizahan toetra mafy, ireo karazana loza samy hafa tsy ampozana izay mitranga, ka ny fireny dia trompetra tsofinao mba hatonga anay hiondrika handinika ny teninao ary hanaraka ny marina. Petraka hitanteraka am-pelantananao indray ny fotoana fohy izay irahanay eto, mba ny voninahitra ao ny isa mandrakariva, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fahitanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro Pentecoste tsika, ary fantatritsika tsara fa ny Pentecoste dia 50 andro ao aorianan'ny Paska, izay anisan'ny fampom-pavahana iray takian'i Jehovah ankalazaina mba ahafantarantsika ny marina mandrakariva. Ary raha mandinika tsika ny fanazavana lava mahakasika ny Paska tao anatin'izao fampahirazana izao, ary tsy indray mandeha raha tsy hijery fotsiny ary isika ny taona 2022 dia saiky nandritra ny taona nitondrantsika fanazavana mahakasika ny Paska, izay anisan'ny hafatra lehibe nomen'Andriamanitra n'izao tontolo izao mihitsy, satria ny andro Paska no nahafatesan'i Jesosy Kristy, nahavitany ny famonjena, ary araka ny nambarantsika vitan'i Kristy ny famonjena, fa tsika tsy mbola voavonjy, fa raha manaiky hizotra amin'ny lalana soritana isika dia ho vonjena. Men'Andriamanitra vita, fa ny tombon'andro-pahavelomana omen'Andriamanitra antsika dia mariky ny fialan-nenin'Andriamanitra mba hatonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana mandritra ny fivahiniantsika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raha ny tantaran'ny Paska no jerevantsika dia misy lalana hizorana mandrapahatongany amin'ny tany Kanana. Marina fa amin'izao androntsika izao tsy mitovy intsony taka ny tany amin'ny tany Egipta, izay Paska tandremantsika izay sy ny lalana hizorana, fa napetraka ireny mba hanakirantsika ny zava-banana. Fa ity izao tontolo izao ity no Egipta lehibe izay hipetrahantsika. Tsika tsy afa-miala amin'ity izao tontolo izao ity, satria Jesosy no efa niteny an'izany hoe mivavaka aminao aray, tsy ny hampahala azy amin'izao tontolo izao fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. Izany hoe mitandrona kendreny Jesosy ho an'ny olona mitady famonjena dia mba tsy hifikitra amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ity, araka nambaran'i Jaona hoe ety amin'ity izao tontolo izao ity tsy misy afa-tsy ny filan'ny maso, filan'ny nofo, ary nirehaka momba an'izao fiainana izao izay tsy mitondra famonjena fa mitondra fahaverezana. Ary izay ilay lalana takian'Andriamanitra mba ho arahantsika ny ahafahantsika miala amin'ny fangejan'ny ota, ary nahafahana hafahafa ny fomba nitondrantsika azy teto, fa ilay lalana fivoahana tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana dia lalam-panafahana, izay resantsika hoe fahafahana vonjy maika fotsiny, fa tsy tena fahafahana tanteraka, satria
mbola misy ny fitsarana miandry ary ihany vo misy ny tena famonjena tanteraka ho an'ny olona zay nanaiky izotra amin'ny lalan'ny famarinana. Kanefa zay selana tao amin'ny tany Egipta zay de mila fanekena ny toromarika avy amin'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no lalana ho atsika. Izy no toro lalana, izy no mitarika. Ary io no tsara ampahafantaritsika satria efa niresaka an'izay tsika mahakasika an'Andriamanitra hoe ny Andriamanitra ivavahantsika ange tsy Andriamanitra hita maso hoe tsy azo tsapahi-tanana fa ny anambaran'ny soratra masina azy raha ny Jaona 4:4 ny 7:7 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hozy hivavaka amin'ndray amin'ny fanahy sy ny famarinana fa ndray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra de fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Raha tia voalaza ny Jaona ity, Andriamanitra dia fanahy. Efa nentintsika teto izany fanazavana izany, ny fanahy avy amin'ny teny grika hoe pneuma, zavatra misy tsy hita maso tsy azo tsapahi-tanana. Ary zay ny Andriamanitra ivavahantsika tsy manana endrika ahafantarantsika azy fa tsy hita maso izy, tsy azo tsapahi-tanana izy. Ary ty Andriamanitra de fanahy ty azo lazaina hoe Andriamanitra mira fanahy de ny dikany zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy masina. Ka raha olona mandray an'Andriamanitra de olona mandray ny fanahy masina. Ary rehefa ao anatin'ny olona ny fanahy masina de io no mitaridalana azy ho amin'ny marina rehetra. Ary zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina 5:4 de zao ny voasoratra hoe zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ozy no zanak'Andriamanitra. Azo lazaina zany fa reto zanak'Israely reto zay nivoaka tao amin'ny tany Egipta de notarihan'Andriamanitra fanahy, dikany notarihan'ny fanahin'Andriamanitra, dikany tena zanak'Andriamanitra, manaiky ny lalak'izolany. Ary eo indrindra no tokony andinihantsika tena satria miresaka fanahintsika de miresaka ny andro Pentekosta satria ny andro Pentekosta de andro 50 andro aty aorianan'ny Pasika, vanim-potoana anankiray nandrotsisan'Andriamanitra ny fanahiny tamin'ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany. Zany hoe rehefa io fanahy io no midina de tsy mijanona fotsiny ao anatin'ny olona izy fa midaridalana anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha matadidy tsara tsika satria efa niditra tamin'izany tsika ny Matteo 4 tamin'i Jesosy Kristy vita batisa. De rehefa vita batisa Jesosy Kristy de zao no voasoratra amin'ny Matteo 4 ny 1:2. Ary Jesosy de nentin'ny fanahina ka ny anefitra mba halainy devoly fanahy. Nazavaintsika teto zany ary tao anatin'ny Pasika koa nanazavatsika an'izany, nentin'ny fanahy masina mitaonan'i Jesosy Kristy io akany anefitra mba halainy devoly fanahy. Zany hoe misy fanahy anankiray indray zany zay atrehan'i Jesosy eto de ny fanahiny demone, fanahy tsy izy, fanahy mamitaka, fanahiny devoly. Ary mifanohitra reo fanahy anankiroa reo, ndray fanahin'Andriamanitra, ndray ny fanahiny devoly. Kanefa nitondran'i Jesosy ho any anefitra. Ary zay le tamindindron'ny fiaingana tao amin'ny tany Egipta, ivoaka tao amin'ny tany Egipta, mandalo hevitra zay vao tonga any amin'ny tany Kanana. Ary nisy antony lehibe satria tsy ivelantsika hanazava na tonga an'i Jesosy nakany anefitra fa hibantsina kosa ny tombam-bidy ny Pentekosta satria vanim-potoana androtsahan'Andriamanitra ny fanahiny amin'ny olona. Ka raha mirotsaka amin'ny olona ny fanahy
de mila zahana toetra tsara ifanahy zay mirotsaka io, satria ny devoly de makatahaka mandrakariva, satria rehefa tonga ny pentekosta de misy fanahy anankiroa ihany ko io zay hitaridalana, na io fanahin'Andriamanitra na io fanahiny devoly, de mila mamantatra tsara an'izay. Ary zay indrindra no ankalazaintsika amin'izao andro pentekosta zao, andro filatsahany fanahy masina. Ka raha jerevana ny tany amin'ny Ekisodosy, Andriamanitra nitaridalana ny zanak'Israely, Andriamanitra de fanahy, ndikany le fanahy no nitaridalana ny zanak'Israely zay namafisiny taty amin'ny Matteo 4:4, nentin'ny fanahy tany anefitra Jesosy Kristy mba halainy devoly fanahy. Misy fanahy tsy maintsy atrehana ihany koa, noho izany zany zahana toetra amin'izay ny olona. Ary rehefa tonga ny andro pentekosta de vanim-potoana tokony andinihan-tena hamantarana ny fanahy zay miasa ao anatintsika amin'ny lafiny anankiray, sy ny fanahin'ny demonia zay maka fanahy, satria miditra an-tsehatra eo anivony fampipopovahana ireo karazana fanahy anankiroa ireo. Ka raha diso fandray ny soratra masina ny olona tonga ny andro pentekosta, mety tsy ho fanahin'Andriamanitra no raisiny, fa mety ho fanahin'ny demonia no raisiny. Asan'ny apôstôly 2 no ahitantsika an'izany tantara zany rehefa tonga ny andro pentekosta. Raha mijery an'io tantara io de rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, nisy ny fanenjehana zay rehetra nino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Ary tamin'izany vanim-potoana zany de tsy nankasitrahany jiosy mihitsy zay finoana an' Jesosy Kristy izay, satria fampianarana hafahafa tsy mbola takany ny tombambidy ny famonjena vitan' Jesosy. Nandray ara-paky teny fotsiny lalàn'Andriamanitra izy, kanefa tsy azo n'izay nambara ny tenin'Andriamanitra, ka natonga fanenjehana raha niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, de mbola nahamaivay mihitsy ny fanenjehana ny mpianatry ny tompo tamin'izany vanim-potoana zany. Inona nefa ny afatry Jesosy Kristy mialohan'izay nitsanganany, mialohan'izay hiakarany any an-danitra? Asan'ny apôstôly 1:4, raha niara-ny angona teo aminy Jesosy ozy de namepetrasa izy tsy hiala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray zay farenareo tamiko izy, fa Jaona nanao batisa. Tamin'irano fianareo kosa ozy atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Zany hoe tamin'io vanim-potoana io mbola tsy tsapan'ny mpianatra mihitsy zany hoe asan'ny fanahy zany. Ary voatery mihery tao amin'ny efitra anankiray, ny mpianatra tafangona tao amin'ny efitra anankiray. Rehefa lasa niakatra Jesosy de niandry ny vanim-potoana io zay hirotsahany ny fanahy masina eo anatrehany, satria Jesosy efa nilaza milohany nafatesana any amin'ny Jaona 9:12, Jaona 9:12 de zao ny voalazan'i Jesosy ny 7. Fa izao milaza ny marina aminareo izy, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha de irahako ho aty aminareo izy. Ary zay ny antony ny alan'i Jesosy, satria tsy tiany Jesosy hifikotra amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana reto mpianatra reto. Fa niedintsika ty tokoa ny fanazavana. Jesosy tonga tety amin'ity zao tontolo zao ty de mitafy nofo izy, ary madiso hevitra ny ankamaroan'ny olona rehefa mivavaka de mivavaka amin'le nofo zay nitoerany fanahin'Andriamanitra. Ary io ny fitaka ataon'ny devoly. Ary raha vo ny nofo le nitoerany fanahin'Andriamanitra no Jesosy zay ivavahany olona, de tsy maintsy zay hoanina, zay hotafiana, zay hosotroana, vola, ary eny voninahitra. Zay no fikirany fitoriana ny filazantsara, zay lalan-diso. Kanefa Jesosy tena Andriamanitra. Andriamanitra nefa de fanahy tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana. Le fanahy nitoetra tao amin'le nofony Jesosy tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana. Noho izany niala izy mba
ary tonga ny mpianatra atakatra fa ny Andriamanitra ivavahany ange de fanahy lazaintsika Andriamanitra mira fanahy masina ary tao amin'io efitra anankiray io rehefa niambina ny mpianatra vokatry ny tahotra de tsy samy voaka satria nisy ny fanenjehana na ny romanina tamin'izany vanim-potoana izany ny jiosy zay tsy natakatra amin'ny soratra masina na nienjika ny mpianatra de natahotra satria mbola tsy azo miantoka le Andriamanitra fanahy. Fa rehefa afaka ny 10 andro tamin'ny andro Pentecoste asan'ny apôstôly 2 ny 1:1-4 ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste sy ny toriteny nataon'ny Petera tamin'izany ary no tonga ny andro Pentecoste de teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro mitarehana afo nisy eo taminy zay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Zay ny tantaran'ny Pentecoste tsy maintsy nresahantsika ny aty amin'ny testamenta vaovao satria miaina amin'izao vanim-potoana izao tsika taoriana nitsanganan'i Kristy tany maty io teo amin'ny toerana anankiray ny mpianatra nisy feo tonga tapoka ozy avy tany an-tranitra toy ny rivotra mahery mifofofofo nanenika ilay tranony angonany tamin'izany vanim-potoana izany fa manakatra ny zava-panahy tsika inona io feo tonga tapoka tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo de ny tenin'Andriamanitra milaza ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika amin'izao vanim-potoana izao zay tsy mbola rehatsika na de ny fahafantarantsika n'izay fotsiny ary hoe ny Jesosy zay ivavahantsika ke tsy Jesosy hita maso tsy le nofo nentiny hita maso tety amin'ity zao tontolo zao ty fa le fanahy toetra tao anatin'le nofo raha nanaraka tsara ny fampaherezana hatramin'izay tsika de nahafantatra tsara ny fampianarana fa ny Andriamanitra zay ivavahantsika tsy mety maty fa iza no maty teo amin'ny hazo fijaliana le nofo mitafian'le fanahin'Andriamanitra ary zay mission an'le fanahy mba hamotika ny asan'ny devoly ary le nofo nentin'i Jesosy Kristy tandindro ny miota n'izao tontolo izao zay nentiny nangonony tao aminy de nyle vonona teo amin'ny hazo fijaliana fa le fanahy tao anatiny tsy maty fa ny mission de ny andravany asan'ny devoly ary Jaona de milaza an'izany any amin'ny Jaona voalohany 3 de zao milazainy Jaona raisitsika ery amin'ny 3 ary zay rehetra manan'izany fanantenana miorina amin'izany ozy de manadio ny tenany mba hadio tahaka azy zay rehetra manota no mandika lalàna fa miota no fandikan-dalàna ozy ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota tao aminy zay rehetra mitoetra ao aminy ozy de tsy manota zay rehetra manota de tsy nahita na nahalala azy anakazavela isy ametaka anareo zay manao ny marina eny marina tahaka azy zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany zao nisehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly nisehoany Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ty ary naseho ara-bateny zany de ny anangona n'le ota tao amin'ny nofony de ny andrava ny asan'le nofo teo amin'ny hazo fijaliana ary io no hady atrehantsika satria miditra mitsehatra amin'izay ny fanahin'ny devoly aka fanahintsika mba hifikitra hivavaka amin'ny Jesosy tsy izy amin'ny Jesosy nofo de entehatra amin'izay hoanina zay hotafiana zay hosotroana vola ary zay ny matetika zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao ny fitoriana filazany tsara raha vao tsy miresaka an'io zavatry ny nofo io tsy mahazo olona zany ary fahavetavetana eo anatrehan'ny olona tsy mino sy matakatra fahazavan'ny soratra masina ary zay le feo tonga tapoka toy ny rivo mahery mifofofofo tao amin'ny tranony angonany zavatra tsy mbola fandre zavatra manaitra
tsy mbola miainana hatramin'izay zay tena miteraka fandinihan-tena isaintsaina fa nazy ny raisiko ve tena avy amin'Andriamanitra, dia io no tokony hodinihantsika eo anatrehan'ny zao andro pentecoste zao hoe fanahy inona no fanahy mirotsaka amintsika fa ny ambara ao amin'ny asan'ny apôstôly dia lela maro mitaray anafo misy eo taminy. Matetika ny olona raha vao miresaka an'ity hoe nirotsaka tamin'ny andro pentecoste tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia afo no hitany hoe tena nipetraka teo ambonilohan'ny mpianatra afo, fa lela no mipetraka isam-batan'olona, lela maro fa sainga mitarehana afo fotsiny fa tsy afo mitarehana lela, tsy mifanatika ireo, lela maro mitarehana afo mirotsaka tao aminy, ary rehefa mirotsaka tao aminy io dia nanjary miala ny tahotra, nanjary mivoaka tao amin'ny tranony angonany amin'izay, nanjary sa nandeha araka ny fitarehan'ny fanahy masina azy fa tia zavatra ambaran'ity hoe niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenenan'ny fanahy masina azy izy dia misy iraka nampanaovina an'izy ireo. Ka raha mijery ny fivoahana tao amin'ny tany Egypta, ny iraka voalohany miainga tao dia makany amin'ny tany Kanana. Tamin'i Jesosy niditra tany anefitra, isedra ady fa misy fanahy ratsy izay maka fanahy ary mila mitandrina tsara mihitsy, ary eo no mahatonga antsika hoe ny andro pentecoste reo olona andro fandinihan-tena mba hamatara antsika ny fanahy izay ao anatintsika, le lela maro mitarehana afo ve no nirotsaka tamintsika ka manosika antsika hiala mitahotra satria ny fanahy antsika arotsak'Andriamanitra amintsika raha tena mino isika tsy fanahy ozy fa fanahy mahery, tsy fanahy mitahotra ozy, tsy fanahy mpanandevozana fa fanahy zanaka natsangana ozy lazain'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina 9:9. Ka rehefa ao anaty le fanahy dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa miainga ianao, ary zay fiaingan'izay dia miteraka asa, ary ny asa dia ny fijoroana vavolombelona ho amin'ny olona rehetra mampafantatra ny olona, sa mitombotra ny faran'ny zavatra rehetra, tsy maharitra ny ety amin'ity zao tontolo zao ity, tsy maharitra ny fifikirana amin'ny vola sy ny harena sy ny voninahitra, fa ho azo Jesosy Kristy ary ho ravo zany rehetrarehetra zany. Misy fataperany ny lalina izorantsika ity, ary misy fiainana mandrakizay omanina, ary izay manana ny fanahy masin'Andriamanitra ihany no miditra any amin'ny fiainana mandrakizay, ary izay le afatra ny olona nandray ny fanahan'Andriamanitra, tsy misikotra amin'ny zavatra ny nofo, tsy zavatra ny nofo no toriana fa zava-panahy, zavatra tsy hita maso, zavatra tsy mbola niainana, zavatra tsy mbola nandalovana, kanefa inoana fa misy iza moa mbola nahitan'izany lanitra zany, tsy mbola misy nahitan'izany ange. Ary indraindray mampieritreritra ny fijoroana vavolombelona hoe nisy olona maty dia miakatra tany an-danitra dia mijoro vavolombelona dia resy lahatra daholo ny olona rehetrarehetra, fa tsy mbola misy olona nahitan'izany na dia indray ary. Asahako miteny an'izany, fijoroana vavolombelona mandainga daholo zany rehetrarehetra zany, hatafalatsaka ny olona ao anatin'ny fitaka. Ary matetika nefa izay zavatra izay tsy voaporofo ary tsoratra masina fa dia tantara fotsiny dia mivanaka ny olona rehetra, dia manaiky amin'izay ny zavatra toriana, kanefa ilay zavatra toriana misikotra amin'ny zavatra ny nofo, tsy azahoam-pamonjena. Jereo tsara ange ny afatra efa ho raisitsika ny ampahany kely fotsiny rehefa nandray ny fanahy masina reto mpianatra reto, Petera sy ny namany sy ny 12 lahy dia nitory ny 420 ka hatramin'ny 120 ny fanahy. Amin'ny andro farany ozy ny lazay ny tenin'ny soratra masina no andro tsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Andro farany ny pentecoste zany dia tena firitsahan'ny fanahy masina izay manambara fa andro farany zao, ary rehefa andro farany dia dodona satria ny lela matoa nomena lela ny dikany zany anokatra ny vava hiteny anatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe zay meno aho ny asa ataoko no ataoniko asa mpamonjena, tena toriana tsy mitahotra
ny fahamarinana satria ny fanahin'ny devoly dia maro isan-karazany ary Kristy dia efa nilazan'izany izy mpampianatra sandoka sy Kristy sandoka hitsangana ka rehefa famantarana sy fahagagana lehibe mozy ary raha azo atao na dia ny olomba fidy asa dia ho fitahana fa tsy matahotra an'izany ny olona mandray ny fanahy masin'Andriamanitra fa rehefa mindrotsaka io fanahy io dia saha amin'izay mitory tsy gatra atao amin'ny toerana anankiray tsy matahotra ny fanenjehana intsony satria Kristy ngety efa niteny an'izany tsy maintsy enjehana ianareo noho ny amin'ny anarako ny dikany enjehana ianareo no ny fahamarinana enjehana ianareo no ny fanahy zay mitoetra ao anatinareo zay maniraka anareo andeha tsy amitahotra fa hijoro vavolombelona. Asan'ny apôstôly toko 2:24 ka hatramin'ny 1:20 fa nitsanga ny Petera sy ny 2:20 izy dia nanandram-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy Jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema aoko fantatrareo zao ka eno ny teniko tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany izao ny andro fa izao ilay nampilazaina ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antotrareo any nofy ary ny mpanompoka nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia rasy afo ary zavo misetroka masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana honahy alohany ny atongavan'ny andronao Jehovah dia ilay sady lehibe no malaza ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena pahany kely amin'ny toriteny nataon'ny Petera zany le fanahy zay mirotsaka dia maniraka ny olona hitory ny fiavian'ny Kristiany amin'ny rahoan'ny lanitra mba hiala tsy fikitra amin'ny zavatra ho levina fa hibanjina kosa ny fiainana mandrakizay mena lela ary ny lela vao miresaka lela dia teny ambaranga iny tiany ampitaina ao anatin'izany teny soa mahafaly milaza famonjena teny fijoroana vavolombelona nahatsapa fa nandray ny famonjena izy dia mizaran'izany amin'ny hafa dia mampafantatra fizotry ny tantara mba tsy fikiran'ny olona amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity zao tontolo zao ty raha le fa nandrotsaka tamin'ny andro pentekosta marina izy io fa ny andro pentekosta koa mankalatahaka ankeny ny devoly mandrotsaka ny fanahanko ny devoly satria misy ny fanahy mamitaka misy ny Kristy sandoka dia raha tsy mitandrina ny olona zay ray alehany ny pentekosta manamafy ny fanahy masina ao anatin'ny olona ka andehanany amin'ny fahamarinana na ny tonga ny andro pentekosta mandray fanahy tsy izy le olona rehefa avy eo manjary tsy ny famonjena intsony ny toriany fa hitaonany olona hifikitra amin'ny zavatra hita maso amin'Andriamanitra hita maso na marana antsika azy manahoana amin'ny fomba fisehoan'io fanahy tsy izy io satria Jaona dia nilazany amin'ny Jaona voalohany toko 4 ny andiny voalohany ary malala ozy aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao mpaminany sandoka inona ny ampiasany ny lelany no ampiasany dia ozy ny lazainy soratra masina izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra tonga ny andro pentekosta izao toetra ny fanahy zay raisitsika satria io fanahy io dia tsy maintsy raisina amin'ny alalan'ny teny izay toriana amintsika ka raha lela maro tamin'ny andro pentekosta dia ananan'ny olona hely manaisitra mitahotra ahafahana mijoro amin'ny fahamarinana tsy maintsy misy ny fanenjehana fa tsy matahotra ny fanenjehana fa raha ohatra le mpampianatra sandoka ny enono dia fanahy tsy izy no raisina tsy le fanahy masina fa miseho amin'ny fomba hafa indray io lela io dia zao ny voalazan'ny Jakoba toko 7 Jakoba toko 7 dia ny andininy voalohany dia ajanontsika hatramin'ny andininy 5 rahalahiko aza dia samy mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa mafimafy kokoa no tsarana na mpampianatra
fa tafotohana amin'ny zavatra maro isika rehetra ozy raha misy olona tsy mba tafotohana amin'ny teny dia izy no lehilahy tanteraka ka mafeny tenany rehetra koa fa ary raha sitsika alamboridy eny amin'ny vavany soavaly mba narahany atsika dia mitondra ny tenany rehetra isika indreo koa misambona dia lehibe azy ireny ka entiny-drivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra dia toy izany koa ny lela ozy rantsana kely izy kanefa mirere fatratra indro ny fiavovan'ny atotakazo azy arehitry ny afo kely ary afo ny lela dia faratsiana tsy talana eo ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra zao zavatra ary rehetra zao sady arehitry ny elo izy zany hoe io lela io zany rehefa tsy le lela maro mitarehana afo zay niraisin'ny apôstôly dia lela arehitry ny elo izy io ary ny lela arehitry ny elo dia mampipetipetina ny momba ny tena rehetrarehetra fatrapirere ozy rantsana kely fatrapirere fatratra ary zay mahafantarana ny fanahy tsy izy fanahy ny frerehany arehitry ny elo tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary miteraka korontana miteraka fisavoritahana miteraka fahamaizana ao anatin'ny olona ka raha arehitry ny elo izy dia efa tandrindona sahady zany fa elo ny afaran'ny olona izay tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ka vanim-potoana hoentina mandiny tena zao ray olona amin'izao andro pentekosta zao dimy io tsara aza tena zahotoetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy fantaro tsara ny soratra masina fa tsy zay rehetra ambara satria matoa mandre ianao dia misy lela mipetsopetsony na marina io na diso ary ianao no mandray fanapahakevitra andray an'izany satria miafatra zay omena dia hiteraka fanahy ao anatinao fa ny fanahy zay raisinao dia miankina amin'le zavatra renao marina ve dia le lela maro mitarehana afo zay niraisin'ny apôstôly ka mahatonga anao mijoro vavolombelona ary tsy mentehitra amin'ny zavatra mandalo ty amin'ity zao tontolo zao ty fa mibanjana ny fiainana mandrakizay fa raha le lela zay arehitry ny elo ny fanahy mirotsaka ao anatinao dia mitandremy ary fantatra izy io izy mirere fatratra fanahy frerehany fanahy mampikorotana fanahy mandrehitra fifanderana fanahy tsy azahoam-pamonjeny ary fanahy ivoahany lela mamitaka ary zay mahatonga an' Jesosy nampitandrina any amin'ny Mateo fa 4:20 Mateo fa 4:20 famantarana any amin'ny andro farany ny andiny fa 4:20 fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarana sy fahagagana ary raha azo atao izy na dia ny olombo fidy azy dia hofitahana zany rehetrarehetra zany ny zavatra tokony hitandremantsika eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria vanim-potoana mampatahotra zao kanefa na izany na tsy zany rehefa ao anatitsika io fanahy n'Andriamanitra io le lela maro mitarehana afo miala tao anatitsika mitahotra ary rehefa miala tao anatitsika mitahotra inona ny zavatra mitranga satsika mitory ny fahamarinana na tsy ekeny be sy ny maro azy ary dia toky nomeny Jesosy ao anatin'izany hoentsika amin'tinana an'izay rehetrarehetra zay Luka 4:20 satria afatra ihany koa zavatra hitranga amin'ny andro farany izy ty 2:20 ka hatramin'ny 7 raha tsy mbola tonga zany rehetra zany ozy sambotra anareo izy ka anenjika sy hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ohatrany maizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako dia ho tonga vavolombelona aminareo izany ka horeno amponareo ny tsy hevitra raha teo zay avalinareo fa zao no anmianareo vava sy saina zay tsy azon'ny vavalinareo rehetra valiana na resena ary atolotra ny ray sy ny reny sy ny rahalahy ary ny havana mantsakaiza ianareo ko ny sasany aminareo sy teo vonono ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako nefa tsisy overina dia sy ngembolo iray eo amin'ny lohanareo azy amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo zano amin'ny anareo vava sy saina avaiza izy io lela maro mitarehana afo
nirotsaka ao amin'ny andro pentekosta tsy azony fahavaly valina fa miteraka fanenjehana kosa kanefa tokony omeny jesosy hoe tsy hisy overy na de singemboly ray eo amin'ny lohanareo aza ozy amin'ny faharetanareo natananareo miainareo engany ty andro pentekosta ty de mba handro irotsahan'ny lela maro nytarehana hafa mitsika tsiraray avy anaisitra nytahotra ao anatytsika afahantsika mijoro vavolombelona ny famarinana sy mitorony marina mitorony fiavian'i Kristy mba tsy hifikiran'ny olona amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity zao tontolo zao ty fa hibanjina ny fiainana mandrakizay fa aoka tsisy amintsika andray fanahy tsy izy de lela maro arehetry ny elo ary ny fiafarany de famaizana mandrakizay voninahitro n'Andriamanitra rery any vavakisika Jehovah-Andriamanitra reo de misaotra anao amin'ny teny zay noraisinay indray tamin'ity anio ety teny zay mampirisika anay andiny tena mandrakariva manoloana ny fanahy zay raisinay satria baiko ny teninao no milaza hoe zaho toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra na tsy ary de ty andro pentekosta ty tompo naoka nandinianay tena isaintsaina anay mandrakariva sosanatrelany zany manaiky fanahy mamitaka izahay atoko sy mino izay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary mitsinjo ny olonao zay mangeta etan'ny famarina esory miaizina tao anatiny miaizany tsy fahalalana fa mipafantaro azy ireo ny marina ary meo fahasaina koa hiazona an'izay marina zay sy izotra amin'ny lalana ny famarina mba handraisan'ny famonjena misaotra indrindra ray eo ny anaranao Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva